Herinandro vitsivitsy nanao vidéo mahakasika ny hoe fa maninona no ilaina ny mametraka sous-titre ao amin'ny vidéo anao. Nazavaiko tao hoe intéressant be izy io amina resaka stratégie d'acquisition de trafic. De raha mbola tsy hitanao zay vidéo zay de apetrako amin'ny description ny lien. Fa androany indray de aneo hoe ahoana no ametrahana ny sous-titre ao aminatin'ny vidéo anao. Miarabanao tonga sao eto amin'ny vidéo mania na tenena no anarako. Eto iresaka momba ny vidéo sy ny marketing satria resy lahatra fa ireo compétences reo no mila ianarana amin'izao raha ohatra ka te hampitombo visibilité sy te ahazo client. De raha liana amin'izany ianao de ataovy reto zavatra roa reto. Voalohany indrindra manao abonnement de active ny cloche notification amin'izay ianao maharaka amin'ny vidéo rehetrarehetra avoakako. Faharoa manaraka an'izay manana cadeau jereo amin'ny description de cliquez amin'ny lien hoe comment ça créer des vidéos qui vendent sans dépenser une fortune. Guide nataoko izy io mba ahafahanao manomboka manao vidéo sady fa indrindra mametraka ny stratégie de vidéo marketing ao amin'ny secteur anao. Raha te ny sous-titre ny vidéo anao ianao dia misy fomba roa afaka atao. Na ianao voalohany indrindra manao upload na fichier SRT io fichier SRT io ohatry hoe calque activable na désactivable ho an'ny mpijery ohatra amin'izany le hitanao sur YouTube. Faharoa na tonga de hoe apetraka eo amin'le vidéo le izy amin'ny alalana logiciel de montage. Zay zao tena fampiasako sy fatao amin'ny réseaux sociaux ohatra hoe Facebook. Mba azahoanao azy de eritrereto hoe vidéo ny tenako. Ny option voalohany hoe misy mame fichier ana SRT zay hoe afaka apotrako na tsy. Ny option faharoa tonga de hoe soratako amin'ny akanjo lay soratra. Ndao azo jerena hoe ahoana no anaovana an'izay gratuitement. Tsotra le izy techniquement fa mandany fotoana ihany rehefa hoe tena tianao azy ho tsara. Atomboko amin'ilay sur YouTube le izy. Miditra ao amin'ny YouTube ianao de Creator Studio de safidio ile vidéo tianao amoronana sous-titre de aveo uploader izy io de ataovy en mode privé raha ohatra mbola tsy tianao avoaka le izy. De rehefa vita ny uploadnao de tsindrio le vidéo de makaneso amin'ny onglet sous-titre de ajouter une langue. De ho hitanao hoe efa misy sous-titre noforon'ny YouTube ao efa mivoatra be foana moa zany roboan'ny YouTube fa na izany ary de jereo tsara ihany le izy de ataovy ny correction. Zay ny moyen rapide indrindra de rehefa vita ny correction de exporteo ilay fichier SRT. Ny fomba fampiasa ray le mampiasa le logiciel ny amanokana zao Premiere Pro no ampiasaiko de efa vonona ny texte fa manao le synchronisation fotsiny amin'ny vidéo. De ny fomba fanaovana azy de cliquena eo amin'ny plus ty de hoe nouvel élément de légende de aveo manao copier-coller an'le fichier fotsiny en fonction le zavatra tenenina sy le temps. Ny avantage indray de afaka personnalisena be le izy zany hoe na ny habeany na ny lokony na ny transparence le izy fa mety ho sarosarotra kokoa ny manipulation raha ohatra ka tsy mbola mahay le izy tsara. Raha nanampy anao ty vidéo ty de asive réaction de partage eo amin'ny hafa de amin'ny vidéo manaraka indray tsika miona fa mandrapatonga an'izay soyez visible, soyez mémorable.